La filière lait est une filière porteuse et pourrait constituer un levier pour le développement économique de Madagascar. Le climat du pays est favorable, surtout dans le triangle laitier, qui inclut les régions Analamang et Itasy. Inarako raha Obeartsoa-Janaina petsaka eto amin'ny Fokotany Faravohitra party-na Varajano izay ahafantaran'ny olona hoe Ihaja manambady aman-janaka. Ny asa ataoko dia fiompiana sy fambolena fa ao anatin'ny sehatsin'ny fiompiana ao mivavy mamokatra ronono ny tena imasoako sy akafiziko amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny taona 3 sy 4 arivo nanomboka tamin'ny fiompiana izany omby izany. Ka niainga tamin'ny omby anankiray, ningaiko tamin'izany fotoana izany ary tamin'izany nefa mbola tsy fantatra, tsy mahalala ny rasin'omby zao ny rasin'omby tsara fa dia niompy izany kanjo tato aoriana dia hita fa mahavelona sy nety taminay ilay izy. Voalohany indrindra aloha teo aminay tsy dia hoe lasa lavitra teo amin'ny fianarana satria teo ny fari-piainan'ny ray aman-dreny tsy dia ampy. Lesona ho anay nefa izany dia mba ezaka izany izay mba isian'ny fahafahanay hampianatra ny ankizy mba tsy ohatranay teo aloha izany fa mba ho lasa lavidavitra koa ny ankizy eo amin'izany fianarana izany. Dia rehefa nitombo izany ny vokatra dia teo izany ny mba fiariana kely nitombo koa mazava ho azy satria teo mba nahazahoanay tany mba nahazahoanay an'ry-trano nahavitanay an'ry trano ambony ry izay tao anatin'ny sehatsin'ny fitombon'ny vokatra ronono nisy teto aminay. Cependant, cette filière rencontre encore beaucoup de problèmes comme la conduite d'élevage, la santé animale, l'amélioration génétique et surtout l'alimentation comme l'affirme M. Reed, éleveur à Talatavulnunchi. Eo amin'ilay fambolena vilain koa zao dia nisy ny olana niaina anay zany tsy fampian'ny sakafon'omby izany hoe miteraka fatiantoka be ilay satria miaina be ilay voka-dronono satria ny vilana ambolena tsy mivady tamin'ilay tany izany hoe eo amin'ilay karazan-tany zany tsy tena nety ilay izy naniry izy fa tsy araka ny tokony izy dia tsy nahafa-po ilay voka-bilina dia nisy fiantraikany tany amin'ny voka-dronono dia tena ilaina mihitsy izany ilay teknisiany hoe mba manorana hoe ty karazan-tanynareo ty vilona ohatran'izao ambolena eo fa miteraka fatiantoka lehibe ilay izy raha vao kely ilay voka-bilina azonay tompoko. Face à cette situation, en tant qu'organisme chargé de la coordination et du développement de la filière laitière à Madagascar, MDB a élaboré un projet. Le projet ASALE, ou projet d'amélioration du système d'approvisionnement en lait autour d'Antananarive, est mis en œuvre par MDB pendant 4 ans, de février 2015 à février 2019. Il est financé par l'Union européenne à Madagascar à hauteur de 1 200 000 € et intervient dans 49 communes des 7 districts des régions Analamang et Itasy. L'objectif est d'améliorer la production et les conditions de vie de 1400 éleveurs bénéficiaires et de permettre un accès sécurisé et durable à du lait de qualité pour la population d'Antananarive et ses environnants. Pour atteindre cet objectif, le projet a adopté 3 stratégies d'approche, la formation, l'appui et le conseil de proximité, ainsi que la dotation de matériel et équipements pour les acteurs. Les formations dispensées sont conçues pour répondre aux besoins des acteurs selon la spécificité des zones d'intervention. Ah ouais, nareo manao azy dia am'izay tadidinareo tsara ilay izy 420 cm. Convaincu par la formation qu'il a reçue, Lalao, un éleveur d'Amboïdzafi, a tout de suite aménagé son étable. Tamin'ny tetikasa ASALE miaraka tamin'ny MDB dia nahazo fiofanana fanamboarana tranon'omby dia nanao tao aoriana fiofanana natao dia nanamboatra tranon'omby
dia nahazo an'ity boky kely ity. Atao anatin'ity boky kely ity misy ny rehefa sy ny fipetrarana rehefa manamboatra tranon'omby. Izy eo 80 ao dia ity zao le fivaravatra le maratso zao misy amin'ny lavaka itanao dia atsany lavaka mamoaka le pipi. Même si l'étable est aux normes, d'autres conditions doivent être remplies pour avoir une bonne production. Raha te azo ronono betsaka sy tsara kalitao dia andraikitra lehibe any mpiompo ny fanomezana sakafo ampy sy tsara. Izany manko no miantoka ny fahasalamany sy ny fahatairan'ny omby ara-potoana. Le projet a mis en place 273 parcelles fourragères de démonstration et de diffusion. Dans sa stratégie, le projet consacre chaque année une journée dédiée à la sensibilisation à la culture fourragère, dénommée Journée Fourrage. Afin d'assurer une bonne alimentation du cheptel, l'éleveur doit cultiver du fourrage car une vache a un besoin journalier en fourrage vert équivalent à au moins 10% de son poids. À part le fourrage vert, les éleveurs ont été aussi formés sur la conservation de fourrage comme le foin et l'ensilage pour faire face à la période sèche. Sans oublier les compléments alimentaires comme la provende et le bloc multinutritionnel. Tena ilaitsika le urée zany dia haitsika fa ny urée no mitondra ny azota be indrindra. Dia tena ilainy biby mandinika nefa ny azota izay manatsara ny fandiniana sy fandevonankanana. Ary manampy azy kokoa zany andevona an'ireo villa mafimafy sy ohatr' zany ary misy fiatraikany izy any amin'ny fitombo voka-dronono. Rehefa mihinana an'ilay bloc le omby tokony asiana rano foana zany eo akaikiny eo satria mampangetaheta anazy le bloc dia mazoto misotro rano kokoa izy. À part l'alimentation, l'éleveur doit aussi assurer la santé de son cheptel. Amin'ny mahazava-manana ny omby moa dia tsy maintsy tandrovana manjakariva ny fahasalamana. Arakaraka ny tsanga misy ireo afaka ataon'ny mpiompy. Ao ihany koa ilay etsoina teknisianina ary ao ny tsy maintsy ilana dokotera vétérinaire. Eka nanahona nompo tsy rato Mario? Marary zany noho izy io. Misy point noir reny dia somary mivonto dia marary. Misy tsentsina ihany koa le lohan'onon'omby. Efa afrina zay izy nona ohatran'izay. Teo amin'ny 2 volana teo no tena nisy on'le arety. Afin d'améliorer les interventions sanitaires et les préventions, 9 docteurs vétérinaires ainsi que 53 agents auxiliaires intervenant dans les zones du projet ont reçu des formations de recyclage en santé animale laitière. Parmi eux, Dr Reed. Ohatrany efa nimaina zao izy ity nanahona izy teo misy fotsifotsy nga eo ampovoany ohatrany hoe nanakely sa tsisy fa point noir kely io dia naratra kely zany dia izo efa somary maina le fa nimaina mihitsy zao fijeriko anazy ity. Fa zavatra tiako mbola mafisina ihany zany hoe rehefa misy zavatra ohatra an'izao dia tsara foana mantona teknisiana mantona vétérinaire foana zany ahafahantsika manao traitement amin'ny fotoana farak'izay malaky mba tsy tena minobe ilay aretina. En outre, après le constat de l'insuffisance et même l'inexistence de certains produits médicamenteux spécifiques pour les bovins laitiers, le projet a mis en place un central d'achat spécial bovins laitiers. Si la vache est bien entretenue, bien alimentée et en bonne santé, il est bien possible d'avoir une velle ou un veau par vache par an. Après l'étude de mise en place de dispositifs d'amélioration génétique, le projet a installé 20 taureaux améliorateurs certifiés et a doté des équipements aux inséminateurs. Misy karazany roa ny fomba fampitomboana sy fanatsarana ny taranaka ny omby. Voalohany amin'izany ny fampiasana lahan'omby vao marina. Faharoa ny fampiasana tsirinaina nafarana entina ampiasana amin'ny fampanarahana enti-tanana. Izany dia mitaky fahaiza-manao manokana ka antony nampiofanana
ireo mpitazona lahanomby sy ireo mpampanaraka enti-tanana. En complémentarité avec toutes ces actions, l'appui conseil sur l'hygiène est une action transversale qui doit être respectée pour avoir du lait de qualité. Des guides de bonnes pratiques d'hygiène ont été mis en place à chaque niveau d'acteur. Isan'ny fepetra ao anatin'ny fiterenan'ny ronono ny fanadiovana ny fitaovana. Dia sasana amin'ny rano mafana dia atsopoka ao anaty rano mangotraka ary ny tena izy. Alohan'ny iterenan'ny ronono dia tsara sasana amin'ny rano mafana ny lohan'ny nonon'omby. Dia ny tena izy hafa ny soa ampiasaintsika hitondrana an'ilay rano mafana dia hafa ny soa iterena ronono mba ahafahana mitazona tsara ny kalitaon'ny ronono fa tsy mifangaro amin'ny zavatra hafa. La démarche qualité ne s'arrête pas au niveau de l'éleveur, mais d'autres conditions sont requises jusqu'à l'acheminement du lait aux consommateurs. Les collecteurs jouent aussi un grand rôle dans le maintien de la qualité du lait. 40 collecteurs ont été appuyés par le projet et ont été formés sur le test de la qualité du lait, sur le guide de bonnes pratiques d'hygiène et ont bénéficié de kits de matériel de test et de transport de lait. Le projet a aussi mis en place 4 dispositifs de collecte et de vente de lait. Ces dispositifs remplissent les conditions techniques nécessaires au maintien de la qualité du lait. Un parmi eux est installé à Imirtsiatousk. Teo aloha moa ny tena koa dia efa niompy dia nanangona ronono dia mivarotra ronono. Nisy fotoana nisy tolobity nivoaka tamin'ny gazety nataon'ny projet Azalea sy ny MDB. Dia nandray anjara tamin'izay ny tenanay ary soranan'Andriamanitra fa voasafidy soamatsara hitantana ny toby fanangoana ronono eto Imirtsiatousk. Ny projet Azalea sy ny MDB moa no niantoka ny fitaovana rehetra sy ny laboratoara. Izahay moa zany no nanao ny fanamboarana rehetra, ny andraikitra fanamboarana manaraka ny fepetra napetraky ny tetikasa. Misaotra betsaka ny MDB sy ny projet Azalea amin'izao fisokafan'ny centre de collecte eto Imirtsiatousk izao. Mahavelom-bolo anay tantsaha zao satria be da be ny tombontsoa azonay aminy. Voalohany indrindra tsena azo antoka, lalam-barotra azo antoka ho anay ilay izy indrindra moa fa ny ronono hariva izay nananana fahasarotana taloha ny fivarotana azy. Faharoa manarakaraka an'izay rehefa ato amin'ny centre izay dia sehatra hifanenanay mpiompy rehetra ato afaka mifampizaratra ikefa. Eo ihany koa ny fampitaovana sy ny fanohanana ara teknika avy amin'ny MDB manampy anay ho lasa mpiompy matianina. Mbola anisan'ny tombony azonay ihany koa ny fananana fotoana taloha izay raha mivezivezy be mitady tsena andefasana ny ronono, androany mitombo ny fotoana ahafahanay miasa manatsara any amin'ny ferme satria efa misy lalam-barotra azo antoka ato. Ronono alainay eto isan'andro dia 20 litatra isan'andro. Nangalanay anazy anaovana orta, atao glasy ao anaty tavoahangy, izay vao alefa maiva tanàna. Tonga maiva tanàna izy, izay vao atao orta. Tsy nisy olana hatramin'izay nangalanay tato amin'ny tombo. Tapa-kevitra zany androany fanomboka hividiny raha ronono ato fa sady tsara kalitao no mangatsika tsara, azo anaovana orta, frômazy, ronono ho an'ny vady aman-janaka. Mino aho fa faly izy ireo amin'ny kalitaona ronono. En termes de sensibilisation à la consommation du lait, grâce au projet, Madagascar a rejoint depuis l'année 2017 les 49 pays pour célébrer la Journée mondiale du lait le 1er juin. En considérant toutes ces réalisations du projet Azalea,
on peut dire que l'objectif est atteint. 1526 éleveurs ont été touchés si la cible était de 1400. La production laitière a augmenté de plus de 20% en 4 ans, ce qui impacterait positivement les revenus et les conditions de vie des bénéficiaires. Malgré ces réalisations et ces résultats, il reste encore des défis à relever par rapport au développement de la filière laitière dans la zone d'intervention du projet et à Madagascar. Les actions devraient être poursuivies et étendues dans d'autres zones. Comme perspective en termes d'augmentation de la production laitière, par exemple, la culture fourragère devrait être intensifiée, pratiquée à grande échelle en ayant recours à la mécanisation. En termes de normalisation de produits, la démarche qualité est une initiative pour arriver à un label qualité. Il y a aussi le système de contrôle laitier qui devrait être mis en place, qui permettrait de connaître la performance du cheptel afin d'identifier les stratégies liées à l'objectif de production. Et surtout, l'information, l'éducation et la communication sur les bienfaits du lait et des produits dérivés et la sensibilisation de la population à augmenter leur consommation en lait de qualité.